Volana sy ankaravona indray no iara-bakatsika rehetra manaraka ny JDT-bandy any faha-efatra izay karakarainay na Madagasikara amin'ity androany ity. Androany moa dia misy tanora rahalahy mafitrika dia mafitrika manoloana antsika eto hiady-hevitra momba ny hoe mampandroso any Madagasikara ve sa mampahantra any Madagasikara fanampiana avy any ivelany. Amaly izany izy ireo, ato ankilany ahitana ny Andriamatoa Rapo Atlasy. Mbola mpianatra izy mandrato fianarana ao amin'ny Saint-Thémate manaraka lalam-piofanana lalàna ary mpanakanto ihany koa fatadaza ihany koa voiny world music. Izy dia anambara fa mampahantra Madagasikara hoy izy fanampiana avy any ivelany. Ato ankilany kosa dia ahitana ny Andriamatoa Frère John Rahary Mamonjy. Izy dia agripreneur. Milaza izy fa mampandroso any Madagasikara ny fanampiana avy any ivelany. Iroso atao alohantsika izy ireo hanazavany heviny fa melo izay dia tsara ho fantatra ny lalàna mifeny ady-hevitra madio, tsy miresaka politika. Faharoa manarakarak'izay dia manana 9 minitra avy izy ireo anehoany heviny. 2 minitra voalohany dia natao an'ny teny fampidirana, 3 minitra faharoa kosa dia ho an'ny famelabelaran-kevitra ary 2 minitra farany dia ho an'ny teny famaranana. Koa manasantsika mpanajana anarak'izay rehetra amin'ny farany ka ho mpandrosotsika voalohany amin'izany Andriamatoa Frère John. Mandrosana tompoko. Faly miarabantsika rehetra, John ny anarako. Matetika voaresaka any amin'ny tambazotra tserasera any foana matetika hoe mampandroso amin'ny Madagasikara ny fanampiana avy any ivelany sa tsy mampandroso. Dia androany ny hevitra anareo ary andresy lahatra anareo fa mampandroso tsara ary azo exploitena tsara ny fanampiana avy any ivelany. Misaotra tompoko. Akory aby tsika iaby izay magnaraka eto sy izay magnenty an-trano agny amin'ny alalan'ny tambazotra serasera Facebook. Androany tirao defendevako eto dia makasiky ny hoe mampahantra any Madagasikara ny fanampea baka ivelany satria mbo tsy nisy hatreto aloha ty fampandrosoa tena mivantana tsapako depuis 1960 jusqu'à amizao tsika miteny zao. Misaotra tompoko. Eny tompoko. Tonga dia raisiko avy hatrany le zavatra nyteneniny teo hoe depuis 1960 tsy dia nisy fampandrosoana ny vantana teto Madagasikara. Zany efa te teny anao eto. Raha ohatra raisitsika rafiny ara-ekônomika le izy voalohany, raha ohatra ka hoe tsy mampandroso amin'ny Madagasikara, ny akamaroan'ny fanampiana sy ny fampandrosoana eto Madagasikara dia menga avy any amin'ny fanampiana avy any ivelany daholo. Tsy haiko masitsika mahita fa be dia be ny zavatra vita eto na aiza na inina mety hoe infrastructure, mety hoe tsy ho ampy kokoa agnamy, mety hoe fomba nampandrosoana anazy. Ary faharoa raisiko satria za agripreneur dia mpandraraha ohatra. Raha mpandraraha maro ny fanampiana avy any ivelany afaka exploitena tsara. Ny atao hoe fanampiana manko tsy voatery hoe vola ihany, traikefa. Rehefa mahazo fanampiana dia mety hoe fanampiana amin'ny lalana traikefa, amin'ny lalana vola, amin'ny lalana fifandraisana. Raha mitotona vany ivelany ny fanampiana, ny zavatra tadio voalohany fa tsy maintsy misy aloha fifandraisana azonao. Raha mitotona vany ivelany ny fanampiana, tsy maintsy misy traikefa azonao. Zany hoe mitombo zany ny zavatra azonao. Mampandroso ve zany sa tsy mampandroso? Mampandroso zany ka gaga ihany aho hoe tsy mampandroso. Fa zay aloha ny afaka teneniko, ara-ekônomika aloha ny teneniko eto dia rehefa avy eo indray hiditra milesaka lafiny ara-sosialy. Misaotra tompoko. Ny teny rahalahy tato teo hoe betsaka fanampiana avy any ivelany hitatsika misy zavatra vita, hita maso, hita azo tsapahitanana toy ny infrastructure izy rahalahy. Tsy haiko hoe inona zany ny atao hoe firenena mandroso. Ny firenena mandroso ve dia hoe manana infrastructure maro, manana tanàna milamina tsara madio mirindra toy ireo firenena any ivelany toy ny ery Paris, États-Unis sy etsetsetreta, sa ve ny firenena mandroso dia manana fandrosoana any anivon'ny fiarahamonina tsirairay avy hoe mepaka tanteraka any amin'ilay vahoaka mihitsy ilay fampandrosoana izay avy any amin'ny fanampiana avy any ivelany. Tsy haiko aloha fa aoka tsika rehetrarehetra any atokantrano samy amaly an'izay hoe zay tokoa ve natsoina hoe fampandrosoana. Zany hoe mandroso koa ve ny firenena anankiray raha toa ka manaraka fivoaran'ny teknôlôjia an'izao tontolo zao, miroborobo manko ny teknôlôjia am'izao dia mahazo lazaina fa mandroso ve zany? Satria zany manko zao zavatra hita maso sy azo tsapahitanana daholo zany hitantsika zany. Fa ny amiko kosa nefa
dia amafisiko hatrany ny position zay nofidiko hoe tsy mampandroso ny fanampiana avy any ivelany ary vao maika aza mampahantra atsika satria nahoana eto Madagasikara zao depuis 1960 izy namana teo efa nisitraka an'izany fanampiana izany foana nefa maninona ny 20 ny vahoaka malagasy dia mbola miaina amin'ny latsaky ny $2 ary ny 950 isanjaton'ireo 20 miaina latsaky ny $2 reo dia mbola miaina ihany koa amin'ny $1 isanandro zara fa mahazo 503 eo zany mbola miaina latsaka be an'izay ka izay indrindra zany dia hita taratra sahady hoe tsy hampandroso antsika mihitsy ilay fanampiana avy any ivelany hatreto aloha fa engany mba ivoatra ny tantara ka ho tsarain'ny tantara eto tsika rehefa hoe hanova rafitra angamba ndray androana na ametraka ny bonne gouvernance et bonne gestion dia izay ngamba lalana hitako hoe ho hampandroso antsika satria le mpamatsy vola avy any ivelany sy ny tariny ange manana finiavana mihitsy zareo tiana te hampandroso an'ilay firenena fa le izy avy eo no mandalo ambaratonga maro le vola rehefa tonga eto ka hany ka tsy miapaka tanteraka any amin'ilay vahoaka koa eto tsika ngamba samy ahita hoe ivoatra avy eo Madagasikara engany eny ataoko hoe raisiko ary le hoe resaka teknôlôjia teo ny teknôlôjia tena mampandroso be dia be ny olona lasa amin'ny resaka fandrosoana amin'ny resaka teknôlôjia indrindra fa nahitao Madagasikara ara fa mety hoe tsy dia hita nga izy ireny mety hoe tsy dia hita ny rehetrarehetra koa miteny ndray hoe mipaka amin'ny sosialy ve le izy maro ny organisation eto Madagasikara fa tsy ny avy any ivelany maro ny fikambanana maro eto Madagasikara fa tsy ny avy any ivelany reny fikambanana maro reny dia aiza ny ataony any amin'ire fiarahamonina any amin'le vondron'olona fotony mihitsy ny angan'le fampandrosoana fa tsika eto Antananarivo dia mety tsy mahita fa maro any ambanivohitra any indrindra ny resaka agro indrindraindrindra maro ny fanampiana avy any ivelany azo exploitena tsara ary mampandroso fa tsika ny tsy mahita fa mety hoe eto ihany no hitantsika dia za tena mbola te hiteny foana fa afaka mampandroso tsara azo exploitena tsara ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fanampiana avy any ivelany fa mety hoe mila fahaizana tsara kosa angamba ny manao anazy dia izay mety hoe tsy ho hitan'ny rahalahako ato hoe mety tsy dia hita tsara hoe ino le izy fa mipaika amin'ny vantana fa rehefa tena mandinika nareo ary rehefa tena mijery any amin'ny tontolo rehetrarehetra any dia mampandroso misaotra taoko ya rahalahy teo ny teny hoe mety eto Antananarivo ihany tsika dia tsy mahita ny any ivelan'ny faritra no ny fanampiana ataon'ireo ONG sy ny karazany ny tenako zao dia azo lazaina hoe mba nitety any Madagasikara ihany efa nipetraka naharitra tany amin'ny toerana isiny kere ohatra région Androy faritra Androy fa ny zavatra tsapako tamin'izany sy fotoana tany ny culture alimentaire n'ilay olona eo teneniko mangahazo katsaka vomanga bageda hoy izahay ihany nefa magaga tonga amin'ny fanampiana avy any ivelany tonga ohatra ny vary izay vary tsy haniry eo amin'ilay tany eo mihitsy satria tsisy rano le tany fantatra zany hoe tany maina ve dia hozarinao vary ny vahoaka ao aminy fa raha lasa idemonde an'iny donc zany rehefa idemonde vary foana amin'izay le olona satria zatra an'iny lasa misy dépendance ao zany hoe fiankinan-doha lasa ho kere foana izy rehefa tsy hitany hoe tsisy vary nefa tsy hitany le mangahazo vomanga ary katsaka maniry eo amin'ny taniny donc zany tokony ampandroso ilay fanampiana raha toaka mandefa tsy haiko hoe olona vitsivitsy na mino fa vitan'zareo zany manao analyse sur terrain kely ny culture sy ny coutume ary ny environnement le hiampaka an'le fanampiana satria raisiko amin'izany androy zany zao ohatra olona zatra mangahazo eo zarinao menaka sy paty sy vary mety ho hafahafa ihany le izy dia engany mba hiova foana le izy ny antony ataontsika tokoa manko hoe amoaka hevitra sika fa tsy hoe dia hiady hevitra tahaka n'inona fa zay zany no amaranako ny développement tao anatin'ny fiandohana iny mafana dia mafana tokoa ny ady hevitra eo amin'ny rotota nefa ary zareo ny fotoana manapetra ka arosontsika nolotra ny teny famaranana izy ireo ny amaranako azy raha latatony somary ny teny ihany teo hoe tokony hampandroso zany hoe manaiky ihany izy zany fa mampandroso le izy afaka mampandroso tsara le izy donc zany ny fanampiana avy any ivelany dia afaka exploitena tsara ny fanampiana avy any ivelany dia afaka hampandrosona ny firenena tsara na amin'ny lafina ara économique na amin'ny lafiny ara sosialy
fa kosa misy an'reto condition reto voalohany a tokony tsisy fitiavatena rehefa misy ny fanampiana avy any ivelany tokony tena mepaka any amin'ny vondron'olona fotony mihitsy satria marina no mety ho teneny teo hoe avy any amina faritra any ambany vohatra any mety hoe tsy mahita an'ilay fampandrosoana ary tokony a ho alaina tsara ary tokony atao mitovy tantana ny faritra tsirairay a ahafahana mampandroso ahafahana mitondra fampandrosoana avy amin'izany fanampiana izany misaotra indrindra tompoko ia amaranako ny kosa ny teny rahalahy teo hoe tokony be da be raha isako ny tokony a depuis 1960 hatramin'izao 2021 zao mety efa betsaka ny tokony tsy tia tena tokony atao mangarahary efa maro ilay tokony nefa tsy hitany apaka treto aloha mbola tsy hitako ary mino aho fa ny zafy koa mbola tsy hahita raha tsy miova mihitsy ilay rafitra na ilay antsoina hoe structure zany hoe ny fanampiana avy any ivelany zany a indrindrandrindra ny vola satria ny vola manko mazana tsapatsika foana hoe fanampiana avy any ivelany zao dolara indray na amin'ny fireneny any na ho any Madagasikara zao indray izy io tompoko a dia hoe trosa zany hoe tsy raha ny amiko manokana dia tsy fampandrosoana lovain-jafy no azo avy amin'ny alalan'ny fampindramam-bola sy ny fanampiana fa fahantrana lovain-jafy izay noho ny trosa lovain-jafy donc zany a anolotra tolo-kevitra kely farany angamy za torohevitra ho atsika mpisehatra eo amin'izay rehetrarehetra izay hoe fantaro tsara zany aloha hoe aiza ny totonan'ilay vola ho anareo mpamatsy vola ary ho anareo izay eto amin'ny firenena kosa izay tompona andraikitra ao ambony a ataovy tena tonga any amin'izay ary ilay izy tsy fotoanan'ilay tokony tsony zao fa tonga dia fotoanany fanovana sy fotoanany révolution ho an'ny Madagasikara mila mandrosa amin'izay Madagasikara masina ny tanindrazana zay ny masakazona tolotra anareo androany raha manana hevitra koa nareo dia afaka manambary izany afaka manao commentaire eo ambanin'ny ity vidéo ity ary afaka mizara izany misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany